mianatra eo tongotrao. Baiba no kapiten'ny ekipan'ny basketball atao amin'ny sekoly nisy azy tao Litvia fon'izy 90 taona. Nanahirana azy anefa ireo lalao atao amin'ny andro sabotsy satria mianatra soratra masina ao amin'ny fiangonana adventiste izy ary resy lahatra izy fa andro natokan'Andriamanitra hivavahana ny sabotsy. Nanapa-kevitra ny tsy lalao intsony izy rehefa sabotsy kanefa tsy hitan'izay fomba ilazana izany amin'ny mpanazatra sy ireo mpiara-milalao aminy. Nanapa-kevitra ry izy ny lalao indray mandeha farany amin'ny lalao atao amin'ny andro sabotsy. Teo amin'ny atsasaky ny fotoana ny lalao anefa dia naharifana ny tena anaty zakany izy. Nivavaka ry izy hoe Andriamanitra avelao mba ity no lalao ataoko farany amin'ny andro sabotsy satria tena tsy hitako izay fomba iresahana amin'ny namako, tena ampio aho. Rehefa vita mivavaka nataony dia tsy nitony mihitsy ilay fanentainany. Niakatra ny tosi-drano ka tsy maintsy nampidirina hopitaly izy. Gaga ilay mpitsabo nikarakara azy fa aika teraka niaraka tamin'ny voa anankiray ihany i Baiba ary tsy afaka ny lalao baskety intsony. Natahotra kely ihany izy tamin'ny voalohany kanefa nahatsapa ho maivana izy satria tsy lalao baskety sabata intsony. Na dia nalahelo azy izy indraindray dia tsaroany fa manana zavatra mbola tsara lavitra no fanatanjahantena izy dia ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Nivavaka ry izy mba hanomezan'Andriamanitra azy fialamboly vaovao. Fotoana vitsy taorian'izay dia nisy namana nanome azy gitara ary lasa nahita fialamboly vaovao izy. Indray andro ny anarana ihany izy dia efa afaka nitendrira maromaro. Notahian'Andriamanitra tamin'ny fanomezam-pahasoavan'ny mozika izy. 27 taona i Baiba izao ary tena mbola mitendry gitara. Na dia tsy afaka ny lalao baskety intsony azy izy dia afaka manao fanatanjahantena hafa toy ny ski. Ny ampahany amin'ny fanatrin'ny sekoly sabata amin'ity telovonana ity dia entana nanganana centre d'influence iray izay mampiasa ny fanatanjahantena mba hizarana an'i Jesosy. Andao ary samy halala tanana. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuzalanao kahirote Betaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainutsarana kahirote nyavyamina itwecha betaka wampunaya irote nyavyamina itwecha-betsaka wampunaya. Faly be ve nareo fa tonga ny sabata? Za aloha faly be. Manahoana daholo ny sasapotsy sy sasamonono tratra ny sabata. Andao hiaraka hisaotra an'Andriamanitra isika fa notahiny dia akambana indray ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiaraka hivavaka ary isika. Misaotra betsaka Jesosy noho ny fikarakarana sy ny fitiavanao. Dia hoe menao izay sabata fitsaharana, menao anay ny fitahiana nandritra ny herinandro. Dia misaotra betsaka anao izahay noho izany fitiavanao izany. Dia omeo fahendrena re izahay, omeo fanahy masina mba ahafahanay mandray ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohatenin'ny tantarantsika dia hoe manome mana Andriamanitra. Inona ary izany mana izany? Mofo ange izany. Manome mofo Andriamanitra. Manome mana Andriamanitra. Ao amin'ny Joela 2:1-20 misy ny tsenjerintsika hoe ary inona ianareo dia hiderany anaran'i Jehovah.
ary hinana ianareo dia iterany anaran'i Jehovah. Antao indray ary araka meriny ataontsika tsy aiky jery indray. Ao ary 1, 2, 3 ary hinana ianareo dia iterany anaran'i Jehovah. Bravo! Atao indray anaraka ny tantara ary mipetraka tsara. Rehefa nandeha nandritra ny herinandro maro tany anefitra ny zanak'Israely dia efa nanomboka lany ny sakafo nentin'izy ireo avy any tany Egipta. Nanomboka natahotra ny amin'izay hohanina izy ireo. Tsy nisy zava-maniry tany anefitra, tsy natokan'Andriamanitra azy ireo fa vao maika nanomboka nitaraina dia nymononmonina indray. Fantatr'Andriamanitra fa feno fanahiana izy ireo. Fantany ihany koa fa noana izy ireo. Fanta fa mila sakafo mahasalama izy ireo. Any ka niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra fa andefa sakafo azy ireo avy any an-danitra. Zavatra mahafinaritra no niseho nandritra ny alina. Noho ny maraina vongan'ny zavatra fotsy manify no hita teny amin'ny tany manodidina ny filasiana. Tsy mbola nahita toe-javatra toa an'io mihitsy ny zanak'Israely taloha. Nifanatona ry zareo. Inona kay tony? Izany foana ny fanontaniana eny manerana ny filasiana. Io ny sakafo nomen'Andriamanitra hohaninareo hoy Mosesy. Andramo ka hany. Toy ny bisoky misy tantely ny tsiron'ny sakafo manokana izy io. Mana no anarany antson'ny olona izany, izay midika hoe iny ny tony. Hoy Mosesy avy eo, ahita mana eo amin'ny tany ianareo isa-maraina. Mifoaza vao maraina ary manangona izay ampy indray andro. Aza mitahiry ho tratry ny ampitso maraina. Misy ny olona sasany anefa tsy nihaino ny teny Mosesy. Nanandrana ny tahiry mana ho an'ny ampitso izy. Noho ny ampitso maraina anefa dia lo ireo mana ka lasa maimbo. Nisy koa olona kampoka tsy nanangona ampy indray andro. Nefa masoandro nampitsonika ny mana ka nahatsiaro noana ireny olona ireny mandra-pahatonga ny ampitso. Nasai Mosesy nanangona mana ampy 2 andro ny olona rehefa tonga ny zoma satria tsy mandefa mana Andriamanitra amin'ny andro sabata. Misy ny olona sasany anefa tsy nihaino ny teny Mosesy. Nandritra ny alina sasany dia nanjary lo ny mana. Nihevitra izy ireo fa ho lo koa izany ny zoma alina kanefa tsy izany niseho ary tsy nisy mana mihitsy teny amin'ny tany rehefa tonga ny sabata. Tamin'ny faran'ny herinandro voalohany natsapa ny olona tsirairay fa tokony hanaraka ny fepetra nomen'Andriamanitra. Rehefa nanangona mana ampy hohanina indray andro izy ireo amin'ny maraina dia ampy ny sakafo tsara. Ary ampy hohanina 2 andro koa nangonina rehefa zoma. Sakafo vaovao isan'andro ny an'ny zanak'Israely rehefa manaraka ny fepetra omen'Andriamanitra izy ireo. Nikarakara ny zavatra ilain'Andriamanitra ilain'ny Israely Andriamanitra. Nikarakara ny zavatra ilaintsika koa izy. Manome sakafo antsika ihany koa Andriamanitra ankehitriny. Mandefa mana avy any an-danitra izy kanefa manana sakafo ihany ianao na izany aza. Satria tian'Andriamanitra manome izay rehetra ilainao. Andao hidera azy sika noho ny sakafo omenitsika. Manao anataholy ianareo rakizy namako. Tratra ity sabata mahafinaritra ity indray isika dia ny fahasoavan'i Jesosy anie omba haisy ianao mandritra ity sabata ity. Ary ho santatry ny sabata izay rahantsika any an-danitra anie izany sabata izany. Misaotra an'i Jesosy koa tsika fa afaka indray izany hiaraka mierineto ny lohahevitra. Lohahevitra fahafiry moa? Lohahevitra faha 12 izay manao hoe mpikaroka ara-baiboly. Mpikaroka ara-baiboly. Manana lesona tiana ampitaina amintsika manokana tokoa Jesosy raha izy tato anatin'ny tantara izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Dia tsy inona izany
fa izao hoe mitsaoka an'Andriamanitra ka isika io rehefa mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe mankalaza sy midera ary maneho voninahitra an'Andriamanitra rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary izany ange no ambaran'ny tsenjerintsika indray izay hita taizaka ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 17 andininy 1:20. Asan'ny Apôstôly toko 17 andininy 1:20 andao iarahantsika mamerina. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Andao inge averina tsara ary ny toe-panahin'ireo dia tsara lavitra noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po sy nandinika ny soratra masina isan'andro izy ireo na marina izany na tsia. Asan'ny Apôstôly toko 17 andininy 1:20. Eny iriany Jesosy izao sy ianao azoto andinika ny tenin'Andriamanitra ary andao arahana indray ary ny tantarantsika. Te ho lasa mpikaroka Baiboly ve ianao? Te hahafantatra hevi-baovao sy vaovao samihafa ve ianao? Andeha ianarantsika ny momba ireo mpikaroka Baiboly izay nandinika ny soratra masina mba hahafantarany raha toa ka marina na diso izay nolazainy Paoly. Nomen'Andriamanitra andraikitra manokana rak'izy i Paoly, natsoina hoe apôstôly izy. Ny asany amin'izany dia nilaza ny tantaran'i Jesosy voalohany amin'ireo jiosy ary manarak'izany amin'ny olona rehetra. Efa nitetoerana maro sy nanao dia maro i Paoly. Rehefa niditra tao amin'ny tanàna vaovao iray izy dia tany amin'ny sinagoga no nalainy voalohany. Noporofony avy tao amin'ny soratra masina tamin'ireo jiosy fa i Jesosy ange ny Mesia. Ary rehefa voalazany izany dia nambarany tamin'izy ireo ihany koa ny nahatonga azy ho lasa kristianina. Rehefa tonga tao Tesalonika ary Paoly dia nisy jiosy vitsivitsy sy jentilisa marobe nino izay nolazainy. Olona marobe ange ny lasa kristianina. Ireo jiosy izay tsy nino kosa dia nialina ka nikasa ny androka amin'ny Paoly. Nila fanampiana anefa izy ireo vao afaka nanatanteraka izany. Lasa ireo mpitarika jiosy nandeha teny an-tsena, toerana izay nivorovorian'ireo olona tsy anasa, dia nahita olona tia manakorotana teny izy ireo. Nitoetra tao an-tranon'ny lehilahy iray izay antsoina hoe Jasona i Paoly sy Silasy, mpiaradia aminy. Tonga tao an-tranon'i Jasona ireo mpanakorotana no tarihin'ireo mpitarika jiosy rak'izy. Efa tsy tao intsony anefa i Paoly sy Silasy ka i Jasona sy ny kristianina vitsivitsy no sarian'izy ireo. Nentiny eo amin'ny fitsarana. Nolazain'ireto mpitarika jiosy fa nandika ny lalàna Rômana i Paoly sy Silasy tamin'ny ilazany fa mpanjaka ange Jesosy. Nolazainy fa tokony ho saziana mihitsy i Jasona satria napetrahana ny Paoly sy Silasy izy. Ny fanambaran'ireto vahoaka ireto ny fitsarana dia notereny andovola i Jasona. Tsy nahita ny Paoly sy Silasy mihitsy anefa ireo vahoaka ireo. Tamin'io alina io mantsy dia nalefan'ireo kristianina sasany nakany Beria Paoly sy Silasy. Tahaka nefa nahazatra azy ireo dia tany amin'ny sinagoga avy hatrany koa no nalaina izy ireo. Tsara fanahy tokoa no ireo olona tany Tesalonika nefa nimponina tany Beria izay antsoina hoe Beriana. Niaino tsara ny fanambarany Paoly izy ireo ary rehefa avy niaino izy ireo dia nandinika ny soratra masina fa tsy nianina fotsiny tamin'ny fanambarana nataony Paoly. Ary rehefa avy niaino izy ireo dia nandinika ny soratra masina fa tsy nianina fotsiny tamin'ny fanambarana nataony Paoly. Tian'izy ireo azo antoka fa marina ny zavatra izay nolazaina taminy. Rehefa nianatra sy nandinika ary izy ireo dia maro no nino sy niova fo lasa kristianina. Ary rehefa lasa kristianina izy ireo dia mbola nianatra sy nandinika ny soratra masina isan'andro hatrany. Tsy hoe nianatra sy nandinika ny soratra masina izy ireo satria liana te halala fotsiny, fa nandinika ny soratra masina izy ireo rak'izy satria te hahafantatra bebe kokoa ny amin'i Jesosy. Nijoro teo anilan'izy ireo ny anjely
mba hanampy azy ireo hatakatra ny hevitry ny teny izay novakeny. Rehefa fantatry ireo mpitarika jiosy ary fa avy any Tesalonika i Paoly sy Silasy ary avy eo dia nakany Beria, dia lasa izy ireo nanaraka azy ireo tany ary mbola nahita olona mpanakorotana toy ny tany Tesalonika indray nge izy ireo tany Beria nalefan'ireo kristianina berianina nakany amin'ny tany Atena nefa i Paoly satria tsisy lozanjo azy ihany. I Silasy sy Timoty kosa dia mijanona tao Beria mba hanampy ireo berianina hianatra bebe kokoa mikasika an'i Jesosy. Nanaraka an'i Paoly ny sasany tamin'ireo mpino kristianina vaovao tao Beria. Rehefa tonga tany Atena izy ireo dia nasain'i Paoly miverina tany Beria izy ireo. Niangavian'i Paoly izy ireo mba hitondra hafatra ho an'ireo namany any Beria. Tiany ho tonga any aminy any Atena i Timoty sy Silasy rehefa vita ny asan'izy ireo tao Beria. Tsy nitsahatra nandinika ny soratra masina araka izy ireo berianina. Tia hafantatra bebe kokoa mikasika an'Andriamanitra izy ireo ary tia hahazo fahalalana bebe kokoa momba an'i Jesosy. Manasa antsika ary Jesosy mba handinika amin'ny Baiboly isan'andro. Miaraba ny tanora zandriny indray ary miaraka merina lesina isika, lesina fahafiry ary lesina faharoambe folo. Lesina faharoambe folo koa no iarahantsika mamintana indray. Fandresena sy faharesena. Zay ny lohatenintsika. Fandresena sy faharesena. Andeha ataontsika ny tsenjery. Aiza reny misy anazy e? Ya, ohabolana toko 7 andiny 5. Ndao iarahana ary. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Afatra lehibe sahady nomeny izany tsenjery izany tanora namako. Afatra izay mamintona ny zavatra izay nresahantsika. Na dia izay fotsiny ary dia inoko fa efa naharay lesona lehibe isika. Mbola ao anatin'ny tantaran'ny zanak'Israely ihany isika. Rehefa tafita ny renirano Jordana zany zao ny zanak'Israely dia misy tanàna anankiroa izay tsy maintsy nobaboan'izy ireo. Tanàna lehibe ny iray, Jeriko izany, ary tanàna ny Ai ny iray izay tanàna kely. Tanàna mimanda lehibe voalohany indrindra i Jeriko izay tokony nobaboan'izy ireo. Tao anatin'ny zany famabona ny Jeriko izany dia Andriamanitra no nanome toromarika azy. Toromarika tsotra sady mora tanterahana. Dia rava ny manda, resy tanteraka ny vahoaka tao anatin'izany tanàna izany. Maty avokoa afa-tsy Rahaba sy ny ankonany ihany. Fantatritsika tsara ny mahakasika ny Rahaba fa ireo ilay olona nanafina ny mpisafitany, nanavitra ny Israely raha saika tratra izy ireo. Rehefa nanaraka ny toromarika ary ireto zanak'Israely ireto dia nitarika ao amin'ny fandresena izany. Ny fanohatra amin'izay kosa ny tao amin'ny tanànany Ai. Resy izy ireo tamin'ny voalohany. Inona ny antony? Nisy antony anankiroa izay nahatonga an'izany. Voalohany aloha dia nangalatra ireto zanak'Israely ireto. Nisy nangalatra tao anatin'ilay arena izay nasena natokana zany ho an'i Jehova no nangalany akana ho anazy. Voaozina zany ireto zanak'Israely ireto noho izany alatra nataony akana izany. Faharoa manarakarak'izay dia tsy nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy ireo fa natoko tena izy dia nandeha tamin'ny herin'ny tenany. Dia ny planina ny tenany no nentiny nanafika ny tanànany Ai satria nananteny izy fa hoe kely ilay tanàna dia indro fa resy izy. Lesona lehibe no nameny izany tenin'Andriamanitra antsika izany. Tsy ilaina ny mahatoky tena. Ilaina ihany koa ny mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa mahatoky amin'ny drafitr'Andriamanitra isika dia azon'Andriamanitra omena fandresena.
ary manomby ihany koa ny asa fanompoana ataontsika rehefa manaraka izany drafitr'Andriamanitra izany isika. Aza mieritreritra hoe zao efa haiko, zao mahazatra ahy, ty efa tamin'ilay taloha ary mety tsara le ohatr'izao, izay ty zavatra kely ty ve? Fa rehefa anao zavatra isika na zavatra kely ary dia ilayntsika foana ny matoky an'Andriamanitra sy manontany ny sitrapon'Andriamanitra ahafahana manatanteraka izany araka ny sitrapony dia mitondra fandresena sy fahombiazana ho an'ny fiainantsika. Ny lesona ny anarantsika izany dia nanampy antsika fa azo fahombiazana isika amin'ny fanarahana ny drafitr'Andriamanitra. Dia mba hanampy antsika haniry hikatsaka izany fitarian'Andriamanitra izany ary hisafidy ny hanaraka sy hatoka ny drafitr'Andriamanitra. Lesona lehibe izany. Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra hoy izy fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Mino aho fa mitondra fanapahan-kevitra tsara ho antsika indray ny lesona 12 izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Hatreo indray ary ny anjarantsika tanora zandriny fa dia mirary soa ho antsika tsirairay avy. Fifaliana no iarabanan'ny tanora mantoanto rehetra natratra izao fotoana izao indray. Lesona 12 no nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay miresaka ao amin'ny lohateny hoe miobi. Miobi izay no lohateny lesintsika tamin'ny herinandro iny ary ny tsenjery dia ao amin'ny Salamo 100 andininy 1 sy ny 2. Asaka anao dia andao isika hiaraka amerina an'izany. Miobi ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Ny tsenjerintsika dia mampirisika antsika sy mampianatra antsika mba hioby an'i Jehovah mandrakariva, hanompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana ary hanantona eo anatrehany amin'ny fiompiana. Fa maninona tokoa moa isika no asaina mioby ho an'i Jehovah? Inona ny dikan'izany hoe mioby ho an'i Jehovah izany? Raha eo amin'ny toerana izay misy ianao ankehitriny dia asaiko hijery ny manodidina anao. Dia hijery hoe inona no zavatra azonao isaorana n'Andriamanitra manokana, ny fitantanan'Andriamanitra anao tamin'ny lasa rehetra, ny zavatra jerenao eo dia inona ny zavatra azonao isaorana n'Andriamanitra. Azoko antoka fa marobe ny zavatra tokony sy azonao isaorana n'Andriamanitra. Dia izay indrindra no tokony hanandratantsika fiobiana mandrakariva ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ilayntsika mandrakariva amin'ny makasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony ho amin'ny fiainantsika. Ary fomba iray azontsika hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fiobintsika azy. Dia amin'ny alalan'inona moa ny obintsika azy? Mazava loatra amin'ny alalan'ny hira fiderana. Mino afa ny akabeazan'ny olona rehetra dia tia mozika avokoa, ary ny mozika izay henoina dia tadidio fa mamaritra ny toetranao sy ny mamaritra mombanao ny mozika izay henoinao. Ka mila fitandremana tsara mihitsy ry tanora mantoanto ny mozika izay ampidirintsika amin'ny sofintsika io. Tadidio fa Satana dia miasa mafy mandrakariva mba hamelezana antsika amin'ny alalan'ireo rehetra miditra ao amin'ny saintsika. Dia izay indrindra no mila hitandremantsika satria raha tsy fehezintsika dia Satana no ifehy izany. Dia mila mitandrina tsara isika ny amin'ny mozika izay ampidirintsika amin'ny sofintsika na jerentsika ihany koa mba hametraka fanontaniana mandrakariva isika hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ve, mampanakaiky amin'Andriamanitra ve ny mozika izay henoiko. Satria ny mozika izay henoinao araka ny voalazako teo dia mamaritra ny toetranao. Ary aoka hitandrina isika fa indraindray mety hoe tsy fantatritsika ny toy ny hira izay henointsika kanefa dia misy fiantraikany any amin'ny atidohantsika ireny rehetra ireny. Ka izay indrindra ny ilayntsika fitandremana. Asao ny fanahy masina hanampy anao isan'andro ny amin'ny fisafidianana ny mozika izay henoinao. Tena tsindriany tsara mihitsy ny amin'ny mozika izay henoina. Misy karazan-kira izay mampanalavitra anao amin'Andriamanitra. Indraindray ny toy ny kira dia misy fotsiny hoe miresaka Andriamanitra na miresaka Jesosy, kanefa ny gado-kira dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra velively. Ka ireny rehetra ireny
dia tokony hotandremantsika. Misy ny karazan-kira ihany koa mety hoe milantolanto mahafinaritra ka rehefa ny tonony a dia tena mampanalavitra antsika an'Andriamanitra. Ka apetrao mandraka rehefa ny fanontaniana hoe mampanakaiky amin'Andriamanitra ve ny mozika izay ianoko mialohany hoe tiako a izany hira izany na hoe tia ny namako izany hira izany. Fa ny antom-pisitsika ity mpitsary tanora mantoanto a dia tsy ny anao izay tiantsika. Ny anome voninahitra an'Andriamanitra no antom-pisitsika eto amin'izao fiainana izao. Dia aoka isika tena anome voninahitra an'Andriamanitra tokoa amin'ny fisafidianantsika ny mozika izay ianontsika sy ny mozika izay iraintsika. Tsaroa fa ny mozika rehefa miditra ao amin'ny sofintsika dia miodikodina ao amin'ny saintsika ao a dia avoakantsika mora foana ety amin'ny vavantsika. Indraindray na tsy nitsika raha rehefa henontsika foana dia mivoaka ho azy eo amin'ny vavantsika. Ka izay indrindra no mila tandremantsika, mila mametraka fenitra mazava tsara tsika zany a ny ao amin'ny mozika izay ianona mba tsy hiasan'ny Satana ireny zavatra ireny. Tadio fa i Satana nge ka folohan'ny korala tamin'izy tany an-danitra folohan'ireo anjely marobe izay nanao fiderana ao an'Andriamanitra ka hainy tsara ny momba an'izany. Dia aoka isika hitandrana mba tsy ho voafitaka anontany ao an'Andriamanitra mandrakariva ny sitrapony. Hitany tanora mantoanto aneny tompo a dia anao fanandramana vaovao ny amin'ny mozika izay inona ny tanora mantoanto rehetra ahifantana tsara ny mozika izay ahorenesana. Dia mirary soa reo amin'ny manaraka indray. dia efa aliny fo ravo ny fanahy satria tratry ny sabata isika afaka mianatra ny tenin'Andriamanitra. Hatramin'izay tsika dia mianatra ny fianarana, mety miasa ihany koa ny amin'ireo asa izay atrehana isan'andro. Fa manana tombontsoa tsika amin'ity sabata ity hianatra ny tenin'Andriamanitra, amerina ny tenin'Andriamanitra. Mosary sy andro firavoravoana izay ilay lohateny indray, mosary sy andro firavoravoana. Eo amin'ny fiainana dia izany mandrakariva moa e. Indraindray ianao miatrika mosary, zany mosary zany moa zany dia tsy fampikanina, tsy fananana ninon'inona dia mosary. Dia misy koa nefa ny andro firavoravoana, misy fotoana tsy ato ohatrany hoe fety, misy lanonana, misy fety mandrakariva. Dia tampotampokeo misy mosary, misy tsy fampiana, misy anohanana. Raha metraka fanontaniana zao hoe inona ny tianao dia satritsika zatovy ny hoe tsarao hoe le miravoravo e, tsy mety zany mosary zany. Kanefa eo amin'ny fiainantsika dia misy ny mosary dia misy ny andro firavoravoana. Ary mampahery antsika mety mandalo mosary ianao zany zao mosarena, zany hoe tsy manana ohatry ny marefo, tsisy ninon'inona. Aorinana eo raha mijoro miaraka amin'Andriamanitra ianao dia isy koa ny andro firavoravoana. Zay zao koa raha ao anatin'ny andro firavoravoana ianao zany zao tsy fantatro inona le mampiravoravo, nisy tombontsoa, nisy zavatsoa, nisy fahasoavana dia miravoravo ianao. Ary mampirisika antsika zatovy mba ahay ravoravo, indrindra mba miravoravo amin'Andriamanitra e. Dia aoriana amin'ny firavoravoana dia tadio fa isy fotoana mba hiatrika mosary koa ianao. Dia toy izany foana ny fiainantsika. Fa tsisy hoe firavoravoana mandrakariva na hoe mosary mandrakariva fa zay le hoe kodiaran-tsareta ny fiainana ho isika malagasy. Ao amin'ny Deutéronomie 4:20 andininy 2 sy 7 misy ny andininy fototra indray dia hovakiko izy toy izao voalaza. Aloavy tsara ny ampahafolon'ny vokatra rehetra avy amin'ny vo na fafinao dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona. Dia aoka eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany ilay hofidiny ampitoerany ny anarany no ihinananao ny ampahafolony ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny dilo ilonao ary ny voalohany teraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao mba hianaranao atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Zay ilay andininy zany atao amin'ny Deutéronomie. Zany hoe rehefa mijery an'ity vakiteny ity indray isika dia mahita resaka hoe ampahafolony, resaka fahatokiana. Rehefa ampahafolo ny resahana, rehefa fanatitra ny resahana dia fahatokiana zay. Zany hoe rehefa nomen'Andriamanitra ianao dia ianao ve mba mahatoky amin'ireny zavatra nomeny ireny ka mahatsiaro azy. Indraindray tsika dia tsy mahatsiaro n'Andriamanitra mihitsy rehefa mahazo zavatra. Fotony hoe satria tsika mahay, satria tsika nianatra, satria tsika niasa dia hoy tsika hoe aty. Fa tadio fa na ny asa nataonao, na ny fianarana nataonao,
na ny saina zay nentinao nanatanteraka an'izany ny hery sy ny mety hoe tanjaka zay nentinao ny asa avy amin'andriamanitra ngery iny noho izany mila matsiaro azy isika de eo no misy an'lay hoe averiko an'andriamanitra ny ampahafolony satria izy ihany nanome andrendretrarehetra ireny. Misy fantana mipetraka manao hoe mba afaka ametran'andriamanitra arena be venao, afaka omen'andriamanitra arena venao ka ho mahatoky amin'izany. De sika ihany mamaly fa misy karazan'olona rehefa omena zavatra de tsy tsara omena zavatra mihitsy toa de mirobaroba, toa de lany, toa de tsy misy, de malahelo ny tompo. Fa eo anatrihan'ny zavatra azonao anananao de tsarovy Andriamanitra. Ankoatra ny ampahafolony de tsarovy izy, ankalazao izy, terao izy satria avy aminy mirendretrarehetra ireny. De hoy ny baiboly ao amin'ny Samuela voalohany 2:17 izay manome voninahitra nomeko voninahitra. Rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra zany tsika ny am'izay omeny atsika de maika itsika ho tain'Andriamanitra. Eto de mampirisika atsika zatovy namako ary raha tianao ny roborobo, raha tianao ny aomby ny am'izay mety hoe projet anao sy tetika asanao de aza dinoin'Andriamanitra manova ampahafolony, avereno ny ampahafolony, omeo voninahitra izy, isaory izy, tadio fa tsy avy aminao ny zavatra azonao sy nanananao fa Andriamanitra nanome andreny. De raha misy ny mosary de tadio fa isy koa ny firavoravoana. Rehefa misy ny firavoravoana aorinan'izay de mety isy ihany koa ny mosary kaoka tsy monimonina isika fa izany rehetrarehetra izany de mamolavola antsika mba ho amin'ny fahatokina an'Andriamanitra hoe na mosary na miravoravo de za an Jesosy, za an Jesosy. Fa tsy hoe rehefa miravoravo de an Jesosy fa rehefa mosary de tsy azy satria za kivy, satria aizy izy. Eo foana ny Andriamanitra fa na mosary ianao na miravoravo ianao de an Jesosy ianao. Zay ary toka hoe fitiantsika sy fotoanantsika lesona indray ty loha hevitra 12 ty anomezako fotoana antsika ao amin'ny sabata manaraka fifaliana ilay Franco mandrapiresika indray ary. Zao rehetra izao no maneho fa tsy hoela dia hifarana ho avy ny mpampakatra mba handray antsika mety ho ampitso izany mivavakao mba ho anio ihany akatrany andraony lanitra ho fonandreo zao fahorin'ny zao raha olairay hoe mandehany anao Jesosy raisoanio ny vadinao fahandro iray ani hoarabainy anao sa ataony veloma raha iseho izy ka ilaza aminao ho mivonony anao ny aona aminy miadiny ady tsara dahano ny finona hiakatrany andraony lanitra ho fonatreo zao fahorin'ny zao raha olairay mandehany anao Jesosy raisoanio ny vadinao fahandro iray ani
mandraony lanitra ho fonatreo so fahorinny zao raha olona ray oe mandeha anao Jesosy raisoan'io ny vadinao andro iray any fifaliana indray ny miaraka amintsika mpiara-mianatra amin'izao anio izao ny lesona faharoa folo no iarahantsika indray mianatra nampitondraina ny lohateny antso mba hifahatra etepim-piandohana dia tiako ny hanonona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao koa mialohan'izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tsy tsara indrindra izay any an-danitro tianay raha eo ambany fijerinao eo ambany fitarianao eo ambany tolo-kevitry ny fanena masina izao fotoana izao ka raha andinika ny teninao zay dia ingene mba omenao anay ny sakafo sahaza ao anay ary hitondra fampahirezana ao anay hitondra anay ho an'ny fanavaozana hatrany ny teninao zay rahanay mianatra aminarany Kristina angatanany vavaka. Amen. Antso mba hifahatra. Tamin'ny andron'ny Elisa ary mpiaino malalo amin'ny bokin'ny mpanjaka faharotoko fahenina dia misy tantara anankiray izay nanehoan'Andriamanitra ny fomba fiasany. Nanehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy manadino ny zanany na dia ao anatin'ny ady sarotra aza. Nivoaka ny trano ary zatovy mpanompon'ny Elisa vao maraina dia taitra izy nahita ny zavatra nitranga izay nampatahotra azy. Indro tafika amin'ny rongom-piadiana ary vonona ny hiady. Miaramila sisoavaly amin'ny kalesy manodidina ny tanàna ny tazana. Taitra izy ary verihevotra. Inona ity vaovao ity ary dia lasa izy nakany amin'ny mpaminany Elisa. Nilaza manao hoe indrisy tomboko, ahoana no ataontsika sady mangovotra izy. Namaly Elisa tamin'ny fotoana io manao hoe aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Tsy tao an-tsainy ilay mpanompo izany valiteny izany. Dia nampanakekeziny Elisa izy ary dia nivavaka ho azy Elisa ka nanao hoe Jehova o, mifona aminao aho hampahirato ny masony mba hahitany. Vokatry teo zavatra izay nampahiratra ny mason'ilay zatovo Andriamanitra ary nahita izy fa indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Ny lesona faharoa folo dia mitarika antsika izany sary izany izay nitonantsika amin'ny Paoly, nitonan'ny Paoly antsika fa tokony mba hampahiratana ihany koa ny mason'ny mpino amin'izao andro izao mba hahitantsika hahitanao ny tena fisehoan'ilay ady lehibe hifanandrina ny tsara sy ny ratsy ary mba hananany sy azahoana ny fanantenana no anton'izany rehetrarehetra izany. Ny lesontsika faharoa folo dia miompana amin'ny bokin'ny Efesianina toko fahenina ka manomboka amin'ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo fa ny andinina tao tadidiana dia ilay tena mahafinaritra manao hoe farany mahireza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny fahirezany. Dia zao le toy tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Ny lohateny moa dia hoe antso mba hifahatra. Mitarika ny sainao zany ny saiko ny lesona hoe tena misy ny ady zay atrehan'ny kristianina. Nde ovakitsika ary ny andininy zay nilazany amin'ny lesona manao hoe amin'ny andininy fahafolo amin'ny Efesiana toko fahenina vakitsika aminaran'i Jesosy hoe farany. Misy dikany be le teny hoe farany.
zany hoe rehefa avy nanome torohevitra i paoly nanome tari-dalana ho an'ny fiangonana i paoly rehefa avy nananatra ny mpino tsirairay avy i paoly de hoy izy hoe farany samy nazo ny torohevitra avokoa ny tsirairay avy na ny ray aman-dreny na ny ankizy na ny tompo na ny mpanompo ny tsirairay avy ny mpino de hoy paoly farany mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezana tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao fahamaizina izao dia amin'ny fanaratsy amin'ny rivotra ary noho izany de raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo zany dia ahafahatra ianareo mifahara ary sy ny fahamarinana ny fahalahina ry mpiara-mianatra namako antso mba hirotsaka nady no amarana ny paoly ny epistily ho an'ity efisianina ity ary manasa ny mpino ihany koa iditra anjara andray anjara am'izany ady izany hoy le teny fanomboa na de misy aza ny ady tsy moramora ny miatrika ady tena ady io fa zao ny ilazany paoly azy alohany hidirana amin'ny ady de hoy izy hoe mahireza ao amin'ny tompo mba hatonga atsika tsy valaketraka zany mba hatonga ny tsirairay avy tsy atahotra de omeny paoly sady le teny manao hoe mahireza ao amin'ny tompo ary tsy vitan'izany fa mpino manao hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra satria nahoana ny tanjo de zao mba azahoanao azahoany tsirairay avy ahafahatra amin'ny fanangolen'ny devoly ary satria ny antony isika hoy izy tsy mitolona amin'ny nofo amandra ary zay ny antony hitarian'ny paoly hitarian'ny paoly antsika tamin'ity herinandro ity manao hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra ry mpiara-mianatra namany tsy maintsy manao an'izany ianao mba hahatonga anao ajoro ao anatin'ny ady mitafy ilay fiadian'Andriamanitra ilay fiadiana avy amin'Andriamanitra hirotsaka ao anatin'ny ady ianao ny baiko de hoy izy hoe mahireza tiako ianao amin'ity fiaratsika mianatra ty fa mpiara-mianatra mahery eo amin'ny tompo mahery eo anatrehan'ny ady tsy matahotra ny fitaovam-piadiana de tsy fitaovam-piadintsika fa fitaovam-fiadiana an'Andriamanitra betsaka ireo andininy soratra masina zay nilazainy lesona toy ny amin'ny Deutéronomie 4:4 sy ny andininy faharoa hatramin'ny andininy faefatra ny tantara faharoa 4 andininy fahatelo hatramin'ny faharoapolo ny tantara faharoa 2 andininy fahinaka hatramin'ny andininy fahavalo sy ny bokin'ny Nehemia de milaza fatsy ny fitaovam-piadiana tsara sy raitra tsy ny fitafika amaro anisa lavitra noho ny amin'ny fahavalona miantoka ny fombiasa eo amin'ny ady fa miankina amin'ny fiankinanao miankina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ny ady atrehanao ry mpiarana mianatra isany de mpiandohana zany de tsy ambaratelo ny fombiazana de izao tsy ny fahatokinao ny tenanao fa ny fifikiranao ampatokiana ny herin'Andriamanitra tsaiko raha voarainao zany lesona izany dia azo lazaina fa ahafahatra ianao tsy ny amarony tafika tsy ny fitaovam-piadiana tsara zany no entina mandresy fa ny fifikiranao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra de manana ny fitaovam-piadiana ao amin'ny Efesianina 4 ka ny andininy 7 io de misy fanontaniana mivoaka ao anatin'io andiny soratra masina io manao hoe ahoana ny fahitanao ny mazava misy ny ady tena resy lahatra avianao fa misy ny ady zay fanandrina ny heriny tsara sy ny ratsy izay hidiran'ny hery ivelan'ny maha-olombelona antsehatra nahoana no zava-dehibe amin'ny diantsika isan'andro san'andro ny miaraka amin'Andriamanitra ao anatiny zany ady izany ry mpiara-mianatra namany
ambaran'ny paoly amin'ity efesianina toko fa 9:40 sy manaraka ty fa Kristy mihitsy ny loharanonkery ho an'ny mpino, zany hoe ao amin'i Kristy no misy ny herintsika eo anatrehan'ilay ady. Zay le lohateny kely eo amin'ny efesiana toko 1 ka eo amin'ny tapan'ny soramandro manao hoe ny ady mpanahy ny kristianina sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy. Re namako isany tiako ny ampahiry anao fa Andriamanitra mihitsy no hery ho antsika amin'ny alalany Kristy ao amin'ny hery tsy toan'ny tompontsika ilay nitsanga tamin'ny maty. Ilay kapiten'ny ady no misy ny hery ny fiangonana ary tsy iza ilay fiangonana fa ianao izany. Amin'ity bokin'ny Efesianina toko 1 ty ry havana dia mampiasa fomba fiteny matetika i Paoly momba ny amin'ny tafika eo ampandrosian'ny mpino hanana toetra mendrika ny tafika ny miaramila izay miatrika ady kanefa dia matoky ao anatin'izany ady izany. Mampiasa sary Paoly, tena mampiasa izy ary dia manentana manasa ny mpianatra tsirairay avy, manasa ny mpino tsirairay avy Paoly mba hiditra ao anatin'ny laharana ao anatin'izany ady izany. Fa zao ny zavatra zadino, izy no mitarika ny tafika mitondra fahazavana amin'ilay andro lehibe ny fandresena. Ady maharitra izany ady izany, mahafoaka izao rehetra izao zany ady izany, ary ifanandrina ny tafika roan-tota izany ady izany hatramin'izay ka hatramin'izao mandra-pandresin'ilay iray amin'izy ireo amin'ilay ady farany. Kanefa izao ambaran'ny Paoly fa Kristy no mandresy amin'izay fotoana izay. Koa noho izany dia manao antso Paoly manao hoe amin'ny 1:10 dia zao lazainy hoe koa tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Aza mamorona fitaovana fiadiana ho anao ianao, aza lany andro amin'izany fa raiso tafio ny fiadiana omen'Andriamanitra anao. Tadidinao ve i Davida rehefa hiadin'ny Goliata nieritreritra isolo fa ny akanjony miaramila no ahafahany mandresy? Tsia, saika tsy afaka nandeha Davida, fa Davida amin'ny teny manao hoe aza anatona azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ry havana malala, tena zava-dehibe ny ampiasan'ny Paoly ny amin'ny fiainan'ny miaramila satria ozy hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, zany hoe tena miatrika ady ianao, tena miatrika ady rehefa tafiana avokoa mantsy ny fiadian'Andriamanitra araka ny antso dia vonina atakatra ny tena votoatin'ilay ady lehibe mafoaka zao rehetra izao ianao. Ary zao koa tsy maintsy matoky ianao fa hiara mandresy amin'i Kristy amin'ny faran'izany ady izany. Ry mpiara-mianatra namany, eo amin'ny sahan'ny fiadinany misy anao amin'izao fotoana izao ary tsy afaka miala amin'izany ianao. Petraka ary ny fanontaniana manao hoe inona reo mifahara antso amin'ny antso hoe ole lohateny hoe antso mba hifahatra, inona reo mifahara, mifahatra, mifikitra. Rehefa miatrika ady ny miaramila dia reto fihetsika reto telo reto no tsy maintsy mifanesy raha tiany miaramila ny andresy ao anatin'ilay ady anankiray. Raha tiany miaramila zany ny andresy dia reto zatra tsy maintsy ataony. Voalohany, tsy maintsy manakaiky ny fahavalony izy, zany hoe tsy maintsy mandroso manatona ny fahavalony ilay miaramila, tsy mandositra fa tsy maintsy manakaiky ny fahavalo. Avy eo tsy maintsy manafika ny fahavalo ary mitozo tsy manaiky lembenana eo ampitolona manamivantana aminy. Zay ny faharoa, tsy maintsy miatrika ady. Voalohany manakaiky ilay fahavalo io ianao, vonona zany, mandroso zany, tsy miembotra zany. Avy eo tsy maintsy manafika, zany hoe tena mitozo, mitolona mivantana amin'ilay fahavalo. Ary ny fahatelo, tsy maintsy manosika ary manoatra an'ilay fahavalo izy nay nasaina miverin-dalana. Amin'izy telo ireo, amin'ilay hetsika telo tsy maintsy ataony miaramila miady ireo, ilay faharoa ny tena mafy indrindra satria ao no ahitana ilay fifandonana, ao zany re avokoa ny feon'ny varahina, ny azo mifampikatroka, ny taolana tapatapaka, ny fikikika isan-karazany. Ary zay ny lazainy ato hoe
amin'ny lesosika dia milaza ampejy fahina valopolo lesony dia ozy hoe fifandonana tena matsiravina ary tsy misy azo akanaina izany zany hoe le mifahara zany tsy misy repos tsy misy mahakaina aoka aloha fa reraka aleo aloha mba hakaina kely fa ohatra mafy ty ady ty tsy misy mandra-patapitry ny ady zany de miatrika ianao mifahatra tsy mahazo miala zany hoe mirotsaka amin'le ady ampaherezana amin'ny hafanam-po mampiasa ny fiadiana rehetra ao anatin'ny fifanandrinana mivantana de zay le hoe mifahara tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo afahatra mifanangolen'ny devoly. Manana fahavalo isika araka ny voalaza ny 1:12 tsy mitolona amin'ny nofamandra isika fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana. I Paoly moa de milaza anarana mivitsivitsy lazainy lesona hoe ny amin'ity herin'ny ratsy ity fa ny Paoly de nilaza amin'ny 1:12 izy hoe fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana am'izao mpanjaka ny fahamaizinana izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ratserina zany famitiananareo anarana rehetra zao hoe fanahy ratsy avy amin'ny devoly no mitarika azy fa saingy zao mahafinaritra nambarany lesona ampejy 7:valopolo riava de amafisin'ny Paoly amin'ny fanoritsoritany ankabeny fa ambon'ireo fahefana ratsy rehetrarehetra ara-panahy ireo de Kristy no amboniny indrindra ary mampitarina i Paoly fa tsy han'ny fahavalon'olombelona fotsiny isika no miady fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Kanefa anatrehany zany ady zany de zao no lazainy amin'ny 1:10 momba atsika ao anatin'izany ady zany Andriamanitra zany no mampahery zany no mahafinaritra miatrika ady ianao miatrika ady ny voakan'Andriamanitra fa saingy zao momba anao Andriamanitra ary Andriamanitra le momba anao efa manome anao ilay fitaovana ahafahanao miatrika an'izany ady zany ary tsy vitany hoe miatrika an'izany fa omeny anao ny lalana mba ahafahanao mivoaka ao anatin'ny fandresena. Raha Andriamanitra ary mielo ny lalana ny aditsika de no izy tsy maintsy mandresea isika tsara ry namako mifahara aza mitehitra am'izay mety hoerinao na nitanjaka ao fa oka entehitra amin'Andriamanitra. Zao no voalazan'ny mpanoratra anankiray izay tiako ny mba hamaky azy aminao hoy izy hoe feno herisetra ny asantsika ary tahaka ny miaramila matokony Jesosy de tsy maintsy mitondra ilay faneva voapetiny raha isika atrao manda ny fahavalo. Raha manaiky ho lavolefona isika ka mampidina faneva ka tonga baban'ny Satana de ho afaka amin'ny ady sy ny fijaliana fa saingy zao afoina kosa Kristy sy ny lanitra ho sandra zany fiatanana zany. Noho izany etam-pamaranana tetehaka anao antso aminao aleo miady ary miady hatramin'ny farany. Ka ao anatin'izany ady zany nefa de mifikitra amin'ilay tompony fandresena mifikitra amin'ilay mpandresy de Jesosy zany. Miantso anao androany andao hitafy le fiadian'Andriamanitra satria ny fiadian'Andriamanitra ihany no tsy ambaratelo afahantsika mivoaka ho mpandresy am'izao ady atrehantsika zao ary tsy misy mihemitra fa mandroso hatramin'ny farany isika rehetra. Ankehitriny ary dia iroso eo amin'ny fotoana zay anatazantsika ny fanatitra ny sekoly sabata iny asika koa anasanao mba hanoana izany sekoly izany satria sekoly manana ny lanjany sekoly izay manomana olona maro lehilahy sy vehivavy manerana ny vonin-tany ho amin'ilay lanitra zay ampanantenan'i Kristy tsy ho ela intsony koa de andeha ry roso amin'izany fanatitra izany isika.
iaraka ivavaka risika Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao indrindra izahay noho ny amin'ny boky Efesiana toko 1 ka ny 1 ka hatramin'ny 1 izay niarahana nianatra tamin'ity andro any ity ka nampianaranao anay fa tokony hahery izahay satria manana anao ilay tompo momba anay izay tsy manadino anay amin'ny fotoana rehetra ary manolotra anay ny fiadinan'Andriamanitra izay tokony ho tafianay azonay mifahatra sy mandresy ny fanankolen'ny devily. Andriamanitra aoka ny fahafantaranay an'izany androany dia mba ampaheranay ka na inona ady mety ohatrehanay tsy atahotra izahay fandroso hatrany ary fikitra aminao ilay antsy ambaratelo ny fombiazana atan'izany ady izany dia mitahianay ary mitahiny mpiara-mianatra rehetra tamin'ity androany ity naran'i Jesosy nangatana ny vavaka amen. Mianatra eo tongotrao